Bonjour daholo tsika rehetra. Fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanana hatrany ho amintsika mandrakariva. Sotran'Andriamanitra lehibe tsika tafahoana indray miteny ity anohy ny lesona izay efa nianarantsika tamin'ny farany iny. Namarana moa zany tsika ary mamarana faranantsika androany mikasika ilay hoe 320 andro izany. Ary efa niresantsika kely teto tamin'ny farany iny tamin'ny famaranana hoe inona moa zany ny tena antony hoe 320 andro, inona ilay hoe fanadiovana ny fitoerana masina izany. Alohan'ny hanozantsika ny fotoana nefa dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka. Hivavaka isika re. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso inaranao izay iray amin'ity maraina ity, meteza iray nivavaka ny ianao any an-danitra. Raha mbola noho izay ny fianarana amin'ny teninao, dia mbola mangataka aminao hatrany ny fiasan'ny fanahinao masina hiasa aminay amin'ny fahafenoana. Sokafo ny fonay iray, sokafo ny sainay, hamantaranay ny sitraponao ka mampianaranay iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonin-kely izay vahoakanao. Eny iray io tsy amin'ny herina ny fatanjahana, fa ny fanahinao rery ihany no ahafahanay mamantatra ny zava-miafy ny teninao. Ka dia oka ny fanahinao iray hampianatra anay ny teninao. Amenay fahazavan-tsaina. Aoka raha ianao nisy sandratra fa izahay kosa hihetry. Ary aoka iseho ny voninahitra ao. Midery anao izay iray mankalaza anao ary manome voninahitra anao izay. Mifono aminao ihany koa nefa izay iray ny amin'ny fahotana sy ny tsy famendrena rehetra. Ny amin'izay mety mbola ota malaky mahazo anay ka nahalatsaka anay. Mamindrafo aminay iray mamelany olo-karenao ka mangataka aminao izay Kristy io. Dia amranao izay ho afa-pahotana, sasao amranao izay Jesosy ho afa-keloka. Dia aoka iray ny fanahinao ny hitantana anay ho amin'ny marina rehetra ary marina ny afaka anay tsy handevo. Eo ampilantananao ihany koa nametrahanay ny fotoananay. Mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely azy, na ny fifandraisanay, na ny herinaratra, na ny internet, na ny telefona, na ny izay mety ho aina manjery ho ampiasainay amin'izao fampianarana izao. Dia aoka ny Tompo eo ampilantananao izany ka tsy hisy arombaka ka tsy hanan'ilay ratsy fahefanana na dia kely azy. Magataka aminao ihany koa tsay Kristy ho an'izay tsy salama ao tokantrano ninona mety aretina mahazo. Enoa ny fitarainan'izy ireo Andriamanitra sy ny vavaka izay ataony aminao isan'andro, ny antsony sy ny fitalaony aminao isan'andro. Mamindrafo amin'izy ireo Andriamanitra. Ka aoka Tompo hanasitrana azy ireo ny ianao. Ho antsika izay marary eto tokantrano dia tonono ny aretintsika ato hametra ho tanana. Ka raha hivavahana eto izany dia manana finoana fa ny Tompo hanasitrana. Ho mandidy izay aretina metrahana tanana atao tokantrano izay amin'izao fotoana izao. Ninona aretina metrahana tanana atao tokantrano? Ninona aretina voatonony vavy eto na ao-tsaina? Dia sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Ninona aretina voatonona teo na nametrahana tanana? Dia sitrana izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy. Meteza raha io fa ny vavaka ny ianao ka efa namindra fo. Dia raha ny anaranao raha io ka lazay ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Fa hoy ny teninao ihany koa ray manambara manao rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Ka izay dia tsy mila ny fanatrehana eto na amin'ny lafin'inona na amin'ny lafin'inona, na amin'ny fanakorontanana izany, na amin'ny mety fampahoriana izay ataony amin'ny olona mihaino izao fampianarana izao zany. Ka ninasany devoly entina miasa Tompo manakorotana ny fampianarana, entina miasa manakorotana ny tokantrano, entina miasa mampijaly ara-pahasalamana sy ao tokantrano. Dia ny asan'ny devoly izay miasa eo dia levonina noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kely tsy manan-pahefana. Lasa ny afo manderina Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kely tsy manan-pahefana any tokantrano sy amin'izay mihaino izao fampianarana izao. Dia ray ny anaranao Andriamanitra ka lazay ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Fa ninasany devoly hoentina mandrava tokantrano, hoentina mitondra aretina, hoentina manakorotana izao fampianarana izao.
dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana zany fa levina noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofony an'i Jesosy. Irainy ianao Andriamanitra ray kalazeny naranao, mena voninahitra ianao rahitra amin'izao mandrakizay. Dia mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, fa vonikely izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha ny zavatra nresantsika farany iny zany dia mikasika ilay hoe 340 andro dia zao hoe le faminaniana zany ny marina. Satria tanteraka tonga tokoa izy tamin'ny 1844 zany araka le fanombohany tamin'ny 456 talohan'i Jesosy Kristy. Dia taty amin'ny 1844 taorianan'i Jesosy Kristy zany no tapitra le 340 andro izany. Ary araka le tenin'Andriamanitra manao hoe ny teniko dia tsy miverina foana amiko Jehova raha tsy matanteraka izay nampandehaniko azy. Zany hoe Andriamanitra zany tsy miteniteny foana ny amikasika an'ilay faminaniana, satria Andriamanitra ny teny mihitsy hoe tsy maintsy tanteraka ny amin'izany faminaniana zany. Jereo ngely mikasika le izy atao amin'ny jerentsika eo amin'ilay Daniel 9 verenantsika kely fotsiny. Daniel 9. Ahoana ozy izy mikasika an'izy iny to? Raha miverina kely tsika eo amin'ny Daniel 9. Dia izao ny vakina, izao ny vaky ny teny eo amin'ny andininy fa 420. Eo amin'ny andininy fa 420 dia izao ny teneniny manao hoe ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo, nefa ahoroany ny fahitana fa mbola ho amin'ny andro maro izany. Ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo izy. Zany hoe marina zany mikasika ny 340 andro. Ahoroany ny taratasy izy fa mbola ho amin'ny andro maro izany. Tena mbola amin'ny andro maro tokoa ilay izy. Ary nanombohan'ilay izy efa aty amin'ny voan'ny lalàna zany ny amin'ny hoe fanamboarana ny Jerosalema indray sy ny ampidinan'ny Jiosy hiverina amin'ny taniny. Zany hoe Daniel zany efa antitra be tamin'ny fotoana io satria mbola velona Daniel tamin'izany vanim-potoana izany. Dia tanteraka tokoa ilay faminaniana tamin'ny 490. Fa ny zavatra nisy anefa dia ity. Inona ny zavatra nataon'ireo olona ireo zany dia zao hoe niandry an'ilay faminaniana izy. Satria inona moa no mikasika an'ilay faminaniana? Mikasika an'ilay faminaniana dia zao. Mikasika an'ilay faminaniana dia hoe fotoana izay isian'ny fanantenana hoe misy fampanantenana ho ataon'Andriamanitra. Ary fotoana ihany koa anavotan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Dia io zany mitovy. Satria izay mantsy ny hevitra n'ilay tao amin'ny fiangonana Philadelphie mikasika an'ilay hoe varavarana misokatra zany ety an-tany sy any an-danitra. Dia eo ilay hoe misy fisokafan'ny fanantenana, hoe lasa misy fanantenana mipoitra indray zany. Ary misy fanafana izay ho ataon'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao. Dia ny zavatra nisy anefa dia ity, inona ny zavatra nataon'ireo olona ireo tamin'izany fotoana zany? Ny zavatra nieritreretiny dia zao hoe amin'io fotoana io ho avy Jesosy any amin'ny raony lanitra ary ho diovina amin'ny afo izao tontolo izao. Zany hoe tonga zany ny farandro dia ny fiavian'i Kristy anangona ny olom-boafidy Andriamanitra. Dia niomana ny olona hoe ho avy Jesosy. Nefa ny zavatra nianarantsika teto zao tsisy malalana ny orana ny fotoana ny amin'ny fiavian'i Kristy. Ny zavatra niresahana teto hoe ny amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina ozy izy sy ny amin'ny tsy anjakan'ilay ratsy intsony anitsaka ireo maro. Zany hoe ilay vahoaka an'Andriamanitra zany. Sy anampina ny fahotana, satria ny fahotana nanjaka nandritra an'izay millénaire zay, nandritra an'izay vanim-potoana zay. Dia ny fanantenana zany dia amin'izay ohatrany tamin'ny andron'i Jesosy hoe rehefa ho avy Kristy dia hanafaka ny zanak'Israely ao amin'ny faninan'ilay vozana io Mesio hamonjy ny zanak'Israely. Dia ny zavatra nanandrain'ny Jiosy dia zao hoe zay Messia zay ny nandraisany. Hoe Messia miaraka amin'ny épée général ho mpanjaka hamonjy an'zareo zany handresy ny fahavalo. Tonga le Kristy. Kristy manafaka azy amin'ny fahotana ty Kristy ity fa tsy nanafaka azy tamin'ny jugan'ny Romana. Disy fanantenana nge zareo. Dia ohatr'izay mihitsy ny zavatra nitranga tamin'ny 1844 hoe disy fanantenana satria nieritreretiny hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra hitsenan'ny Kristy tsika. Dia efa hamily daholo ny fananana rehetra. Kanjo diso fanantenana. Kanjo diso fanantenana.
Zahatra nitranga taorianany 1944 dia zao fa fantatsika fa nisy zany fisarahana tamin'ny teo amin'ny 1944 io. Maro be zany hoe pastera anarivo no resy lahatra, vahoaka amina million no resy lahatra ny amin'io fiavian'i Kristy zany. Kanefa rehefa tonga io fotoana io zany ka tsy tanteraka araka izay nieritreretan zareo anazy mikasika le hoe 1944 dia niala tamin'izay finoana zay izy. Zavatra tao an-tsainy zareo dia hoe diso le faminaniana zany, tsy tanteraka le faminaniana dia niala izy. Anika tsy netiny aza miresaresaka zany anganongano mpaminaniana zany tsony na resaka anina zany fa tsy na hoe misy fahitana vaovao aza miresaka an'izany fa zay tsy mila an'izany tsony. Dia miparitaka indray zareo nefa efa nikambana anankiray izy ho vondrana hoe finoana adventiste satria hoe adventiste dia hoe miandra ny fiavian'i Kristy fandroany eny amin'ny raolanitra. Dia nisaraka zareo tamin'ny vanim-potoana iny, tena hoe niparitaka zany ohatra ny tamin'i Jesosy rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Le Kristy hoe mpanjaka hamonjy ny jiosy eo ambany vahon'ny Satana maty ny fatsihana teo amin'ny hazo fijaliana dia ahoana diso fanantenana daholo. Tamin'i Jesosy samborina aza nilefa ny mpianatra. Maro anga ny olona nisitran'i Jesosy, maro ny olona resy lahatra ny amin'ny fampianaran'i Kristy, fa rehefa maty Kristy nakaiza daholo reny olona reny, tsy hita angereny, nakaiza daholo. Mpianatra kely sisa tavela nitsoaka miafina amin'ny efitrano ary zareo fa matahotra so dia hoe hoenjehany jiosy, nakaiza daholo. Fa Jesosy rehefa niseho tamin'ny mpianatra rehefa avy eo dia nampahery ny mpianatra. Dia hoy Jesosy aza mihetsiketsika eto a Jerosalema ianareo, mandra-panahy fiery ianareo izy. Fa izay fanampanantenana indray dia omena ianareo. Fa azo hery ianareo mirotsahany fanamasina aminareo ary vavolombelika ianareo irany Jodisy Samaria ary hatrany am-parany tany. Dia teo indray hoe nahitan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe. Nahazo hery indray ny mpianatra dia nandroso ny mpianatra rehefa avy eo nitory fa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Fampiorenana ny finoana zany nitsangana ny maty Kristy. Ahoana ary ny fampiorenana ny finoana indray teto amin'ity 1844 ty. Maro ny ala. Taorianany 1844 vitsy anisa kely sisa izy ireo. Tamin'ny 1846 azo isaina ny isan'izy ireo. Teo amin'ny 50 teo ny isan'izy ireo teo amin'ny 1846. Fa izy ireo kosa nefa dia zao ireo izay nitazona an'izay finoana zay zany satria niala daholo le amina million zany dia 56 kely ange zany. Zay le tsona hoe reste kely zany. Dia ireo zany nino hoe tanteraka le faminaniana dia nangataka fahazavana tamin'Andriamanitra zareo le ireo izay nisy vondrona kely tavela zany sisa na dia miparitaka ary izy. Samy mivavaka tany an-tranony tany vondron'olona vitsivitsy. Dia nomen'Andriamanitra fahazavana izy ireo hoe tanteraka tokoa le faminaniana. Fa inona le izy? Inona ny fahazavana nomen'Andriamanitra azy? Nomen'Andriamanitra azy amin'izay ny fahamarinana mikasika ny sabata. Nomen'Andriamanitra azy ireo ny fahamarinana ny amin'ny resaka hoe fitoerana masina. Hoe inona ny asan'i Jesosy any an-danitra ny fitoerana masina any an-danitra. Ary izy ny tena fitoerana masina, isika ny tena fitoerana masina, isika zanak'Andriamanitra ny tena fitoerana masina. Naseho tao anatin'izany ihany koa io le resahana ary amin'ny toko 7 amin'ny Apokalypsy. Le hoe tomboka sain'Andriamanitra izay efa nianarantsika teto. Mena ny fahamarinany amin'ny sabata. Na dia efa hita ary zany na dia efa nisy nahita ary zany fampianarana sabata zany. Fotoana kely talohan'ny 1944 io, mbola tsy natao fotoam-bavaka izy tamin'izany fotoana zany fa taorian'ny 1944 io dia nitsofoka amin'izany hoe andro ny tompo amin'izany zay ny olona nivavaka tamin'izany andro ny tompo zany. Fa tsy nivavaka tamin'ny andro alahady intsony. Ireto vahoaka vitsy anisa reto zany. Hita tamin'izany hoe navan'Andriamanitra tsy ho isan'ny jentily isan'ny vahoakany. Dia teo le resaka hoe fanavana ny madio sy ny maloto ihany koa. Aoko masina ho ainareo satria masina ho Jehovahandriamanitra reo. Na ny sakafo, na ny fomba fitafy, na ny fomba fiaina io, efa nianarantsika teto zany. Teo ny amin'ny resaka le hoe batisa, tsy batisan-jaza intsony, fa batisan'olon-dehibe no atao batisa. Hita tao anatin'izany resaka hoe fahafolo-karena. Betsaka mantsy no milaza an'le resaka fahafolo-karena hoe rehefa foana ny tempolo tetỳ an-tany dia tsy misy intsony zany fahafolo-karena zany fa mifanontaniana mipetraka fotsiny dia ity manao hoe efa nisy hoe ny fahafolo-karena talohan'ny taberna kely sa tsy mbola nisy. Ny valony dia zao
efa nisy zany, efa nresantsika teto zany. Tamin'ny androny Jakoba dia efa nisy zany fahafolo-karena zany. Tamin'ny androny Abrahama dia efa nisy zany fahafolo-karena zany. Dia fantatsika fa ny ordre an' Jesosy Kristy, le hoe rindran'i Jesosy Kristy amin'ny mampisorona anazy, dia tsy manaraka ny ordre ny Aron izy, fa manaraka ny ordre ny Melkizedeka. Nefa Melkizedeka ara nanina nandray n'izany fahafolo-karena zany teny tany an'i Abrahama. Dia zay niverina zany resaka fahafolo-karena zany koa tamin'ny vanim-potoana io zany, satria men'Andriamanitra fahazavana izy ireo. Tena hoe niverina amin'ilay fahamarinana fototra ny ainan'ireo fiangonana voalohany zany, dia tamin'ny androny izy, tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly. Marina hoe fahamarinana io dia zao nafenina nandritran'ny taonjato maro, nandritran'ny milon mahery nafenina io fahazavana io. Iza ny nanafina azy? Le usurpateur no nanafina azy. Le naka an'le toeran'Andriamanitra no nanafina anazy io zany. Dia hita ny ariary sy ny anjaanja teo le izy teo anatrehan'ny tantara, fa kay ay ity le usurpateur. Dia hitantsika tao anatin'izay fa iza moa no nanjaka tao anatin'izay vanim-potoana zay, ary iza le pouvoir oppresseur zany nampizaly ny kristianina sy napiditra n'izay fampianarana zay teo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra. Dia ny fiangonana katolika no napiditra n'izay zavatra zay. Ankehitriny nefa ny zavatra misy zany dia zao le culte du vrai Dieu a été restauré. Zany hoe naverina tamin'ny laoniny le fivavahana tamin'Andriamanitra marina. Ohatra ny tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka zany, efa nianarantsika teto mikasika an'iny, hoe nodiovina tanteraka ny fitoerana masina tamin'ny andron'ny Josoa, navoaka daholo ny tempoly tsampy tao amin'ny kiandran'i Jehova, natao amin'ny efitra masina, nesorina daholo ireny, dia noentina, nodorana sy nipotehina ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Tena verina le fivavahana tamin'any, dia izay mihitsy ny zavatra misy eto izay. Lasa hoe sabata fa verina ivavahana indray. Iza ny tempolin'Andriamanitra isika? Iza ny mpanelanelantsika? Tsy olombelona intsony fa Jesosy Kristy ny manelanelantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ilay 340 andro zany dia mametraka le teny manao hoe Andriamanitra natsiaro ny vahoakany taorinan'le 340 andro, ka namerina izay fahamarinana izay teo anivon'ny vahoakany, tahaka ny natsiarovany zanak'Israely taorinan'le 70 taona ny fanandevozana zany, ny sestany izay nahazo azy ireo tany Babilôna. Dia tsaron'Andriamanitra izy ireo, dia rehefa tapitra ny 70 taona dia naverin'Andriamanitra tany amin'ny tany ny Jiosy. Tapitra ny 340 andro dia naverin'Andriamanitra tamin'ny vahoakany ny fahamarinany. Ka izay nandray an'izay fahamarinana izay zany dia nitsofoka tamin'ilay fivavahana tamin'Andriamanitra tena izy izany. Dia ny zavatra nisy dia zao raha mijery sika eo amin'le, satria tao anatin'ny fiangonana Philadelphie no nahitantsika an'izay hoe famerenana an'izay culte du vrai Dieu zay, na zay hoe fivavahana amin'Andriamanitra marina. Dia ny zavatra misy dia zao tena teneny mihitsy le izy eo amin'ny raha jerentsika eo amin'ny Apokalypsy 7:5 aty amin'ny faraparan'le fiangonana Philadelphie zany, raha iverenantsika kely na dia efa nianarantsika ary. Dia zao ny teneny ny Apokalypsy 7:5 dia ahoana ozy izy eo, manao hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenony Jiosy ka tsy izy fa mandainga, indro ataoko tonga iankohako eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izao efa tianao. Zany hoe Andriamanitra zany dia zao alain'Andriamanitra mihitsy ireny le nanitsaka ny fahamarinana ireny, ireny izay nanio sy ny vahoakan'Andriamanitra ireny, ireny izay nanao tsinitsinina ny andron'i Jehova ireny, dia aseho an'Andriamanitra mihitsy hoe eo mantsy le tenin'Andriamanitra manao hoe asehoko hoe iza ny tena manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Zay zany le zavatra miseho eto, aseho an'Andriamanitra iza ny manompo ahy sy tsy manompo ahy. Dia araka le teniny teo zany manao hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana ozy izy. Tena teneny sinagogany, iza le sinagogan'ny Satana? Ireo izay milaza ny tenany Jiosy kanjo tsy izy. Be no ny ala ny laza nanao hoe tsy tanteraka rehefa aminan'iny, zay tsy mihaino an'izany anganogano zany intsony zay, fa aza miresaka an'izany na milaza hoe misy mahita fahitana vaovao, tsisy tsony zany. Fa aza mifandrebireby amin'izany tony dia nisaraka zareo dia nanao mouvement daholo,
lasa misy mouvement be deaibe nyvoaka zany avy eo amin'ny taorinan'ny période 1944 iny koa lasa nitsaratsaraka be deaibe zareo de samy nanao mouvement misy mouvement moa zany mbola tavela am'izao fotoana zao misy efa maty mouvement mbola tavela hatram'izao resaka batista io mbola tavela hatram'izao zany mouvement batiste zany mbola misy hatram'izao zany fa betsaka nefa maty de aza mifandreboreby am'zany de nitazona ny azy izy nitazona ny finoana izy fa ireo zany zay tsy nino ny fantaterahany izany faminaniny izany satria eo zany io fotoana io koa zany de fotoana fanavahana zany fotoana fikoroana hoe iza ny tena manompo azy tsy manompo azy iza ny tena matahotra azy tsy matahotra satria zay lazainy Jehova ozy izy de manino tsy maintsy tanteraka zay lazainy Jehova ozy izy zao ny teneny veritsika kely Isaia 5:50 andininy 10 sy ny 110 Isaia 5:50 andininy 10 sy ny 110 de ahono izy eto ny anaran'i Jesosy fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavoto ny tany ka nampaniry sy nahavokatra azy mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy anina ho an'ny mpihinana de ho tahaka izany ny teniko izay aloky ny vavako tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa nahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy ny teniko izay aloky ny vavako Jehova tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy ho an'ireo zay tsy nino ho an'ireo zay nankahala reto mbola nitazona amin'ny finoana zany vitsivitsy anisa reto voaopange reo olona reo natao tsinitsinina reo noesoana reo efa za mbola minomino an'io ihany hoe zao fa teny Jehova de tsy maintsy tanteraka ary ny zavatra nitranga teniny tamin'io de zao fanadiovana ny fitoerana masina rehefa afaka zany ozy izy de zao le telonjato sy roa de zao zay voadiovana ny fitoerana masina de nandimika izy reo inona Andriamanitra mpafantaro anay inona ny hevitrany de nomen'Andriamanitra zay fanazavana zay satria zareo no diovina amin'io zareo le tempolin'Andriamanitra diovina de nomena zareo le fahazavana de ho an'ireo zay niala tamin'izay tsy finoana le faminaniana zay ho an'ireo zay naneso azy ireo ho an'ireo zay nampijaly azy ireo ihany koa fa iny nampijaly ny voaka an'Andriamanitra taty aloha zany de naseho an'Andriamanitra mihitsy ato amin'le Apokalypsy 3 andininy 7 teo araka le famivakitsika teo averentsika kely le izy teo Apokalypsy 3 andininy 7 de ahoana izy manao hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana ozy zay milaza ny tena no jiosy ka ntsizy milaza ny tena no kristianina ireo zay mouvement zany am'izao fotoana zao mantsy de zany mouvement be deaibe ny fivavahana misy am'izao fotoana zao samy manana ny mouvement ny daholo milaza ny tena nazo jiosy daholo milaza ny tena ino moa mitena ny jiosy zay te kristianina fa mifanontaniana mipetraka de ty ianao ve anisan'ny nandray n'le fanadiovana ny fitoerana masina zay nandray an'ny fahazavana ny raisina tamin'io fanadiovana ny fitoerana masina io ve ianao nandray le tomboka sen'Andriamanitra tamin'io ve ianao de ho an'ireny rehetrarehetra reny zany zay tsy mino an'io 340 andro ho an'ny olona rehetra zay tsy nandray ny fahazavana zay nomena amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina 340 andro de ireo le tenen'Andriamanitra manao hoe indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga amin'ny Satana izay milaza ny tena ny jiosy ka ntsisy fa mandainga indro ataoko tonga iankohako eo alohan'ny tongotra ireo mpahofatany fa izao ho tianao de ohatr'izay mihitsy le izy ohatrany tamin'ny andron'ny Davida hoe mamelatra latabatra eo alohan'ny fahavaloko izy asehon'Andriamanitra hoe za momba anazy za ty azy izy mamelatra ny latabatra eo alohan'ny fahavaloko izy Salamy 320 andininy 5 vakitsika iny amin'ny Salamy 320 de vakitsika le andininy 5 de ahoana ozy izy mamelatra latabatra eo ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao manositra diloilo ny lohako ianao ny kapokako feno de feno zay mihitsy le izy hoe asehon'Andriamanitra hoe za momba anao eo le tokony ataoko samihafa ny manompo azy tsy manompo aho hoe Andriamanitra
nasehon'Andriamanitra zany zay zavatra zay. Dia satria zany ty fiangonana ity zany naninona nanaiky nandray an'izay fanadiovana ny fitoerana masina zay ka nanolo tena hitandrina le tenin'Andriamanitra araka le fahamarinana fototra zany zay nomen'Andriamanitra indray ny amin'ny fahazavana zay nomeny araka ny hitantsika toy hoe niverina tamin'ny sabata izy nahita ny fahamarinana amin'ny sabata nalalany amin'ny resaka hoe fanamarinana amin'ny finoana na zavatsara tamin'izareo dia niliasan'i Jesosy amin'ny fitoerana masina any an-danitra ary le hitahany zareo ihany koa hoe zareo ny tempolin'Andriamanitra velona zany izy le diovina nandray ny resaka fampianarana amin'ny resaka hoe fahafolo-karena ny resaka hoe madio sy ny maloto ny amin'ny resaka hoe batisa zany hoe nandray an'izay fahamarinana fototra zay zany izy na dia mbola nisy ara fahamarinana mbola tsy nomena tamin'izany vanim-potoana zany ohatra tahaka an'izay le resaka hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andron'ny tompo mbola tsy nomena zay tamin'izay fotoana zay fa tateoriana zay vao nomena fa zay fahazavana nomen'Andriamanitra zany nanomboka tamin'ny fotoana io dia niraisin'izy ireo hoe vonona izy anadio an'izay fitoerana masina zay niverina amin'ilay fivavahana amin'Andriamanitra indrindra le hoe sabatany Jehova satria io le andron'ny tompo dia ozy ny tenin'ny tompo atao amin'ny Apokalypsy 3:10 manohy an'le izy zany vokatra an'izay fandraisany an'izay teny zay fandraisany an'izay fahamarinana zay fandraisany an'izay fahazavana izay dia zao ny tenenin'Andriamanitra taminy atao amin'ny 10:10 Apokalypsy 3:10 satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapana zay efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizahan-toetra zay monina ambonin'ny tany satria zany ianao nitazona ny teniko io dia izaho hiaro anao amin'ny andro ny fakapana zany hoe asehon'Andriamanitra ka io le filaza eto io zany le hoe satria ianao nitandrina ny teniko io zany dia io le maneho an'le hoe le fanekena amin'Andriamanitra ao anatin'le hoe satria nitandrina ny teniko ianao dia ho tandremako Andriamanitra eo zany le hoe réciprocité de l'amour na le hoe fity mifamaly zany fity mifamaly satria za tiany se tia ry malala zay zany le izy satria tsy hoe tiako ianao dia izy nefa tsy tia fa mifamaly le fity za tianao ianao tia dia zay nefa zay teny zay nefa eo le formule zany le formule d'alliance le fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany le formule amin'le fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny olony ka rehefa nifidy ny zanak'Israely Andriamanitra namonjy azy indray nivoaka avy tany Egypta dia zay formule d'alliance zay na hoe formule fanekena zay hoe za tianao ary ianao oloko dia hitantsika eo amin'ny Exodosy ny misy an'izay Exodosy 4:7 atsika hitantsika an'izay hoe formule d'alliance zay zany na hoe ny amin'ny faneken'Andriamanitra amin'ny vahoakany Exodosy 4:7 efa hitantsika ihany izy io tany amin'ny Philadelphie fa mamerina kely fotsiny tsika zany Exodosy 4:7 rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy aono izy izy dia alaiko ho ahy ianareo ho oloko ary ho Andriamanitrareo aho dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah Andriamanitrareo izay mitondra anareo mivoaka afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovin'ny Egyptianina anareo eto koa izy zavatra misy amin'ity fotoana ity dia zao navoaka an'Andriamanitra izy tao anatin'izay fanandevozana nahazo azy zay koa hoe niaina tao anatin'ny tsy fahamarinana nahalala hoe kay tsy andro ny tompo hoe ty alahady ity fa ty sabotsy ity no andro ny tompo navoaka an'Andriamanitra tamin'izany koa izy ireo navoaka an'Andriamanitra navahany tsy ho isan'ny jentilisa satria ny fomba zay nandritra ny millénaire teo anivon'ny eglizy dia zao hoe le syncrétisme no efa miaina ao anatin'ilay fiangonana zany hoe ny fomba mpivavahana miaraka amin'ny fomba ny jentilisa fa tsy tena le fivavahana amin'Andriamanitra marina nafahan'Andriamanitra tamin'izay izy dia izay le teny
arak'le nivakitsika teo manao hoe alaiko ho ay ianareo n'Andriamanitra mihitsy no naka azy ireo oloko ary ho Andriamanitra reo ao dia ho fantatra reo fa izao no Jehovah Andriamanitra reo izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy nampanaovan'ny Egyptianina ho anareo. Dia ato amin'ny Jeremia ihany koa vakitsika Jeremia toko fa 4:20 ny andininy 7. Jeremia toko fa 4:20 ny andininy 7. Dia hono izy ato manao hoe ary omeko fahalalany ahy ho Jehova izy dia ho oloko izy ary izao kosa ho Andriamanina fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Zany hoe ianao zany rehefa miverina amin'Andriamanitra amin'ny fony rehetra dia inona zavatra misy omeko ho fahalalany ahy ho Jehova izy ampahafantariny izy io zany tena Jehova Andriamanitra dia ho oloko izy ary izao kosa ho Andriamanina fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Le fiverenanao amin'Andriamanitra zany dia zao ahalalanao fa iza le tena Jehova Andriamanitra ary Andriamanitra koa mifidy anao ho oloko izy ary izao ho Andriamanina. Ezekiela toko 4:30 andininy 7:20. Ezekiela toko 4:30 ny andininy 7:20. Ezekiela toko 4:30 ny andininy 7:20. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka ho oloko ianareo ary izao ho Jehova Andriamanitrareo. Io zany le resantsika teo le hoe réciprocité de l'amour na hoe fity mifamaly zany. Zaho Andriamanina ary izy oloko. Raha miverina amiko amin'ny fony manontolo izy dia afantatra fa izao ny Jehova. Fa io resaka déclaration d'amour io zany satria izay mantsy le zavatra eto zany resaka karazana ohatrany hoe fanehoana fampisehoana fitiavana zany satria eo le hoe réciprocité n'le fitiavana hoe fity mifamaly. Tsika zany maneho fitiavantsika an'Andriamanitra ary Andriamanitra maneho ny fitiavany atsika. Dia hita taratra mihitsy izay eo amin'ny fiangonana Philadelphie satria ny dikany hoe Philadelphie dia hono fitiavana nge ny dikany hoe Philadelphie zay ny dikany hoe Philadelphie. Ka ity fotoana ity zany ity fotoana ilay fanadiovana ny fitoerana masina ity zany dia fotoana ny famerenana indray ilay fanekena ao amin'Andriamanitra. Fotoana famerenana indray le fanekena ao amin'Andriamanitra zay very zany. Dia izay no mahatonga leo amin'ny Apokalypsy toko 7:120 rejantsika kely. Ny Apokalypsy toko 7:120 dia zao no teneniny ato. Fizantsika ihany mamarana le Philadelphie zany. Apokalypsy toko 7:120 dia hono izy ho avy fainga ianao tany mafy izay nananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra. Eo zany izy dia maneho hoe ho avy fainga ianao Kristy. Fa zao tany mafy izay nananao ino io taniny mafy io? Le teny izay efa azony, le fahamarinana izay efa nomena azy, le fahazavana izay efa nomena azy io sao dia verindray fahazavana io fa tany mafy izay nananao izy mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao. Tary amin'ny fiangonana Sardis izy dia zao ny fiavian'i Kristy zany dia nampitahina tamin'ny mpangalatra izay ho avy satria Sardis dia zao tsy nitandrina n'io teny io Sardis satria nahoana nanana nanarina ho velona izy kanjo maty any fa le sisa tao Sardis dia nitenenina mafy nanarina ny sisa tao Sardis dia inona nitenenina tamin'le sisa tao Sardis zao nitenenina tamin'le sisa tao Sardis toko 7 andininy 7 toko 7 ny andininy 7 dia vakitsika ny tapany voalohany sy ny faharoa dia zao nitenenina eo dia tsarovo ny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Le sisa tao Sardis zany tenenenan'io. Tsarovo izy ny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Kanefa kosa dia zao koa raha tsy hiambina ianao
dia ho tonga toy ny fiavian'ny mpangalatra ao ka tsy ho fantatra ao izay oreviako aminao. Zany hoe raha ohatra zany ianao ka tsy mitandrina ilay teny dia ohatra ny mpangalatra iny aviako, tsy ho fantatra ao akory zany. Fa ny amin'ny Philadelphie dia zao io fahazavana efa niraisinao io, satria niraisinao ilay fahazavana, Andriamanitra efa mamelatra latabatra ao anao lohan'ny fahavaloko, satria Andriamanitra mihitsy no maneho hoe tiako ianao, satria nitandrina ny teniko ianao dia izaho hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Dia izay fitazomany an'ilay teny izay tenen'Andriamanitra hoe ho avy fainganao izy izy, tazony mafy izy izy, izay anananao io, io fahamarinana izay efa nomenanao io, mba tsy siaka ny satro-boninahitra. Izany hoe ilay fiavian'i Kristy zany eto amin'ny Philadelphie, amin'ny vahoaka ity zany izay nandray an'ilay fahamarinana nomena tamin'ilay 1844 dia izao manao hoe izany fiavian'i Jesosy zany efa andrasana amin'izay zany teny hoe avec impatience ho ilay fitenenana ny fiandrasana ny fiavian'i Kristy zany. Tsy haiko miala tsiny fa tsy haiko loatra mandika le hoe avec impatience ny teny gasy. Tsy haiko ohatrany hoe tsy hitanao izay ho asianao ny tenanao angambany hoe fa hoe tsy andry zay, tsy andry izay hiavian'i Kristy. Tsy andry. Zany hoe ny mponina Philadelphie dia mana tena sy miandrandra an'izany. Fa io fiavian'i Kristy io dia zao tsy omena io afa-tsy ho an'ny mpandresy ihany. Ho an'izay mitazana ny teny io ihany nomena ny fiavian'i Kristy io. Ho an'izay mifikitra ny io hatramin'ny farany. Satria efa nomen'Andriamanitra ilay fahazavana tamin'ny 1844, efa nodiovan'Andriamanitra ny vahoakany. Dia izay mitazona izay teny izay ihany, eo mantsy fahadiso-kevitra be mantsy izy io, satria fantatsika mantsy fa iza mantsy ireo vondron'olona sisa ireo izay tavela tamin'ny 1844 ireo. Teo no niforona ilay hoe fiangonana adventiste mitandrina ny andro fahafito, satria nitondra izay anaran'izay izy ireo, ary vonjon'olona vitsivitsy izy ireo. Dia amin'izao vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao fa lasa organisation ngezabe zany hoe fiangonana adventiste zany. Ka raha mihevitena zany ny fiangonana adventiste manao hoe satria izay efa nomenana izany fahamarinana zany, izay ny taranak'ireo izay nandraina izany fahamarinana zany tamin'ny 1844. Dia zao izay hiakatra any an-danitra izay amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny ranolanitra, dia tonga amin'ilay fitenenana odoy ny ianao ny be indrindra. Fa hono ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Ezekela. Jereo tsara ny tenin'ny soratra masina amin'ny Ezekela. Raha misy ozy izy amin'ny firenena anankiray ozy izy, infidèle amiko ozy izy Andriamanitra, Jerosalema ny teneniny amin'io, infidèle amiko zany hoe tsy mitandrina ilay tenin'Andriamanitra zany. Raha misy firenena ozy izy infidèle amiko, zany hoe tsy mitandrina ilay tenin'Andriamanitra izay nomena io zany. Ka raha misy an Joba ozy izy na Daniel na Noé ozy izy eo aminy, dia tsy mahavonjy ireo izy na zanaka lahy na zanaka vavy, fa izy ireo dia voavonjy noho n'iny, noho ny fahamarinany ihany ozy izy. Ka ny ianao ny be indrindra raha miteny ianao manao hoe satria izay tamin'ity fiangonana ty samby fiara ty, dia ny ianao ny be indrindra be dia be nge ny fiangonana ty ariana koa manao an'izany, nivoaka avy tao amin'ny fiangonana adventiste io, dia nanao an'izany koa ty fiangonana fironon'Andriamanitra ty, fa ny ianao ny be indrindra. Ka raha zany tsy izy tsy ny baony miakatra voalohany any an-danitra zany. Izy satria ty ilay samby fiara dia iny miakatra zany ilay fiangonana iny zany miakatra iny. Miloko manga sy fotsy dia miakatra ilay izy dia iny miakatra. Aza mamita tena raha olona. Ny fahamarinanao no mavonjy anao, ny fitazomanao ny tenin'Andriamanitra io, satria mitandrina ny teniko ianao dia izao hiaranao amin'ny andro fakapanahy. Ka raha mitandrina ny teniko ianao dia izao ianao zany ny anisan'ilay hivoaka mpandresy zany ianao. Ka raha mivoaka mpandresy ianao dia ianao ny hitsainan'i Kristy eny amin'ny ranolanitra, ary ho ataoko izy Andriamanitra ho andry ho ao amin'ny tempoloko ianao ka tsy hivoaka ao, ary eo aminao no anoratana ny anaran'Andriamanitra sy ny tanànan'Andriamanitra. Apokalypsy 3:12.
eo ihany izy miresaka an'izay. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Izay mandresy zany no ataon'Andriamanitra ho andry eo amin'ny tempoliny. Tsy ala eo intsony izy, hosoratako aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao. Dia inona ny anaran'io Jerosalema vaovao io? Ao anatin'ny soratra masina efa nianarantsika teto. Io ilay antsoina hoe Jehova fahamarinantsika, na hoe l'Éternel notre justice. Dia jereo nge amin'ny fampianarana eo ambony eo misy an'io soratra hoe Éternel notre justice io. Satria izay mandresy zany dia hosoratan'Andriamanitra aminy anarany, ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, Éternel notre justice. Ny vahoaka an'Andriamanitra hiditra zany Jerosalema vaovao zany reo zany le mitondra le anarana hoe l'Éternel notre justice, Jehova fahamarinantsika, satria nosoratana nandray an'le teny angazana ianao dia nitandrina le teny zany, dia manana le tombo-kase an'Andriamanitra zany ianao dia mandray an'le anarana hoe l'Éternel notre justice. Izay no mahatonga an'io anarana io. Fa zao kosa ny fotsiny raha mandray an'izany fahamarinana zany ianao dia izay ianao ny antsoina hoe l'Éternel notre justice. Fa tsy hoe tia andeha hiary vavaka mialo olona dia za l'Éternel notre justice. Azafady. Tsy zany mihitsy, satria zany no mahavoafitaka ny olona zany. Satria za hiaraka amin'ny anina dia ary amin'ny fiangonana ranona anao an'izao dia ny anao ny be indrindra. Za nge mpitondra teny fotsiny e. Fa ny fitandremanao an'io teny io mahavoasoratra le anaran'Andriamanitra io aminao dia l'Éternel notre justice. Zay no mahatonga anao amin'io. Dia ny anaran'Andriamanitra zany hosoratany amin'ny vahoakany. Satria mitondra le anaran'le tanànan'Andriamanitra izy, dia le anaran'le tanànan'Andriamanitra hoe le la nouvelle Jérusalem zany hoe l'Éternel notre justice. Araka le nitenentsika teo, zany fiangonana adventiste zany amin'izao fotoana zao efa hoe tena grande organisation zany amin'izao fotoana zao. Raha tany ambolohana izy ireo vitsy tena hoe nikatsaka an'izay fahamarinana zay, nandeha araka izay fahamarinana zay. Ary ireo fiangonana voalohan'ireo ary dia zareo tsy nieritreritra zany mihitsy, tsy tsara mihitsy sika manao organisation ngezabe zany, fa andreo dia voafitaka sika ohatra ny tamin'ny andron'ny fiangonana protestante rehefa nivoaka tao amin'ny katolika lasa fiangonan-dehibe dia nionina tamin'izay toerana zay. Anika ny fiangonana protestante dia zao nanilika ilay antsoina hoe vérité présente, satria nisy fahamarinana izay nomen'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany fa nilavina. Zay hoe manana anarana velona izy ka tsy maty ihany. Dia ho an'ireo izay sisa tao amin'ny Sardisy no nandray an'ity fahamarinana ato amin'ny zany hoe le sisa tao Sardisy ary nge mbola betsaka izy ireo no mivoaka tao, dia rehefa avy eo indray mbola nisaraka indray. Dia eo amin'ny Philadelphie nisaraka indray izy, dia le sisa teo amin'ny Philadelphie dia ireo no lasa Laodikia zany. Le sisa teo amin'ny Philadelphie indray no lasa Laodikia. Ka raha ohatra zany ianao grande organisation ianao ka variana amin'izay organisation zay ianao na efa lasa institution be le izy, dia lasa le fahamarinana no adino. Izay no natahoran'ireto fiangonan'ireto ndrao tsy tokony organisation be zany tsika rehefa be, fa aloha mijanona groupe de maison kely ihany. Fa nga naharitra ny amin'izay fa nanangana fiangonana be ihany izy taty aoriana. Satria tsy nieritreritra n'izany mihitsy hoe hanangana fiangonan-dehibe zany zareo zany. Nitahotra ny amin'izany, inona nitahotra ny amin'ny resaka hoe fiangonana ngezabe? Natahotra izy ndreo dia lasa formaliste religieux fotsiny zany. Inona moa le formaliste? Resaka ohatrany hoe lasa fombafomba fotsiny le fivavahana. Miala tsiny amin'le teny. Mombantsika mianakavy aneny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany asan-drato. Katolika angeny tena taloha mbo malala kely ihany. Lasa formaliste fotsiny io rehefa avy eo.
sanatrin'izany manaraby fa raha vao fombafomba fotsiny io dia misy ohatran'izany olona nalala tao amin'ny adventiste tao mandeha mivavaka izy sy sabata dia mba gagana dia nareo kosa mba mavatra ka le izy nge efa fomba zay nitezany dadanay anay tamin'izay taloha mandeha ny am-piangonana rehefa tonga ny sabotsy sabata ny andro dia mivavaka fa izy ity mivavaka io tsy mamaky baiboly izy mipetraka fotsiny eo izy tonga ny semaine fiainan'izao tontolo izao ny fiainany fa le makany am-piangonana présent izy isa-tsabata satria fahazarana izy hoe ohatrany tsy mety zany hoe tsy andeha hivoaka dia mandeha fotsiny izy fa le ainara-panahy hoe eo amin'Andriamanitra tsy ao le fifandraisana amin'Andriamanitra tsy ao zay le antsoina hoe formaliste fotsiny zany endrika ity ivelany fotsiny ka raha vao lasa formaliste zany ianao dia maninona very le faveur an'Andriamanitra amin'izay fotoana zay very le fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'izay fotoana zay ka aoka ny fivavahantsika zay mivavaka dia tsy ho fombafomba fotsiny fa ho tena tafaray amin'Andriamanitra dia tateoriana tokoa dia inona ny zavatra nisy satria raha mandray koa tsika re ny hevitra n'le fiangonana Laodikia mantsy dia zao hoe vahoaka ny fitsarana ny tsona hoe Laodikia satria ireo zany le fiangonana adventiste nefa ny Laodikia ihany koa dia maneho andreo ny fiangonana farany amin'ny vaninandro farany amin'izao vanim-potoana ianantsika izao zany hoe mahakasika ihany koa zany hoe ny fiangonana rehetra zay misy amin'izao fotoana zao fa tsy hoe ny adventiste rery ihany koa zany zay fiangonana rehetra misy amin'izao fotoana zao ka inona moa tiako teny amin'izay hoe mahatratra le fiangonana rehetra misy amin'izao fotoana zao le resaka fombafomba fotsiny zany ny tena tiako tenena amin'le izy fa tsy le tena hoe fivavahana amin'Andriamanitra tanteraka dia ny sasany ara zany ohatrany hoe miezaka izy mahatratra n'izany resaka hoe idéal chrétien zany amin'ny asasany idéal chrétien dia zao ohatrany hoe misy trano rava ry ataontsika andeha hanamboatra trano ary fa anona le izy dia efa navita nanao le trano izy dia navita ny asan'ny tompontsika satria nanao asa nanamboatra trano rava misy ohatra anankiray tsy haiko raha hitanareo iny filma iny filma kristianina izy io ny titran'le izy manao hoe tsy tadidiko tsara izy teo gun preacher sa izy tsy tadidiko tsara izy teo dia ny zavatra nisy dia ty sofoka tamin'ny fiangonana anankiray izy vita batisa izy teo andeha hanao asa any Afrika any asany any Afrika nandehanany nefany amin'ny toerana izay misy guerre civile be dia ny toerana andehanany zany aty amin'ny toerana tsy dia tena nisy an'le ady dia tonga tany dia hoe manao ny asan'ny tompo dia manamboatra trano dia le miaramila teo zany ny andro jery any zareo dia mamezaka napresaka le miaramila teo izy dia ozy le miaramila taminy fa inona moa zany mba tena tanjonareo amin'ity zavatra ity satria misy zavatra tena important be zany eo amin'le firenena tena tokony hoe izay ny mila famonjena dia ty trano ty no amboarinareo inona ny tena tanjonareo izy fa rehefa lasa amin'izay ao ny olona zay tsy ampy sakafo ao ny olona zay maty fampijaliana amin'ny resaka génocide sy ny karazany dia ahoantsika amin'izany fotoana izany amin'izao fotoana zao inona ny zava-dehibe manao trano ara-tany manao œuvre hoe tiana vita asa nanao asa ohatran'izao dia tena ohatrany hoe satria manao an'ity asa sotia dia ho alain'Andriamanitra ny fanahiko zany fa maninona tsy miverina amin'le zavatra fototra zany akory tsy midika zany ange tsy midika hoe tsy azo atao zany fa azonao atao zany fa tsy le fototra ve no tena tsara orina aloha dia zay vao manao an'izay zavatra zay inona le fototra hoe le firaisanao amin'Andriamanitra ve tena tanteraka sa hoe satria mantsy zay le izy hoe sa ny asa ataonao no azonao ny firaisanao amin'Andriamanitra lasa hoe fanamarinana amin'ny asa indray zany ianao fa tsy fanamarinana amin'ny finoana amin'izay fotoana zay satria ny asa ataonao ny eritreretinao anatonanao an'Andriamanitra fa tsy ny finoanao an'Andriamanitra fa raha tafasaraka amin'Andriamanitra ianao dia amboaro io zavatra mahatapaka anao amin'Andriamanitra io fa ity fiangonana ity raha miresaka le fiangonana Laodikia miresaka le fiangonana
adventiste teo dia zao tratra ny zavatra natahorany ihany izy. Natao ohatra izy tsy formalista, natao ohatra izy ho very ilay fifandraisany amin'ny Andriamanitra, fa tratran'io izy satria nahoana ilay identitéany zany na le anarana zay omen'Andriamanitra azy dia very zany zay identitéany zay. Ohatra fotsiny satria ny resaka identité tsy le resaka le hoe anaram-piangonana, tsy izay ny atao identité, fa ny identité anao dia ny famaritana anao, zay ny atao identité anao. Raha ianao no antanina hoe inona zao ny tena maha-kristianina anao, izay zany no mamaritra anao. Tsy teny ianao hoe za katolika na za protestante na za adventiste na za apokalypsy na za tsy izay, fa inona no mamaritra anao? Ny mamaritra anao dia zao vita tomboka vatra amin'Andriamanitra ve ianao? Voasoratra ao am-pony ve ny lalànao sy ao an-tsainao? Navahan'Andriamanitra tsy ho isan'ny jentilisa ve ianao? Ary ianao ve mahalala an'Andriamanitra marina ka nataon'Andriamanitra hoe olony ary izy no Andriamanitra ao? Raha nanaraka ny teniny ianao, raha nikatsaka ny fahamarinana, zay zany no mamaritra anao zay zavatra zay. Ka izay identité azony zareo tamin'ny voalohany zay le niaina tao anatin'le fahamarinana fototra tahaka ny iainan'ny fiangonana voalohany zany dia zao very zany zay. Tahaka ny fitandrimana ny sabata nge very zany. Ny adventiste zany nge mitandrina sabata ka amin'ny 10 ny manomboka ny fiangonana mirava amin'ny 12. Zay. Ny sekoly sabata manomboka amin'ny 7 maraina. Amin'ny 7 manomboka ny sekoly sabata zany tsisy olona ny fiangonana. Amin'ny 10 vao tonga daholo ny ankamaroan'ny fiangonana. Ny après-midi tsisy fiangonana. Sabat libre ny après-midi. Tonga ny atrano ny olona. Prélaseny ambony fandriana mijery télé. Sasany manao pétanque, sabat nature ho ny fitenenana. Zany ny atao sabatan'i Jéhovah zany. Very ny identité. Very tanteraka. Ary nga izy ihany fa ny fiangonana taty aoriana zay niala tao aminy. Nieritreritra koa. Nanao hoe nanana an'izany fahamarinana zany. Very koa. Nesorina hatramin'ny akanjo nilay Jesosy ninona natao batisa. Fitafiana hafa no natao. Anao tsy resahana tsony amin'izany fa dia sao dia manenjika manaratsy oy. Ka ianao nge tsy manaratsy fa rehefa miteny ny marina ianao dia lazain'ny olona fa manaratsy foana ianao. Miteny ianao zao ny zavatra tsy mety dia lazain'ny olona fa manaratsy ianao. Araka le tenin'i Jesosy. Rehefa tonga noentina teo amin'ny sinedriona Jesosy. Dia nitefahan'le mpanompon'ny mpisorona be izy. Teo izy Jesosy fa maninona ny fetahanao ny tamainao izy? Maninona ny kapohanao? Raha marina ny lazaiko Jesosy. Maninona tsy nanaraka an'izany ianareo? Raha diso dia mendrika ny kapohana tokoa fa raha marina ny lazaiko. Manao ahoana ny kapohanao Jesosy? Satria marina ny zavatra notenenin'i Jesosy. Dia tahaka an'izay tenin'i Kristy nge ty hoentiny ty fahazavan'ny soratra masina. Ka raha marina ny zavatra resahako eto, maninona ny lazainareo manenjika? Ny antony dia zao, satria tsy manaraka ianareo. Zay, tsotra ihany, satria tsy manaraka le izy ianareo. Satria mbola manamary teninareo, ny anay ny fiangonana ihany, ny fiangonana ny fahamarinany, ty ihany ny anay ty. Dia zay normal be. Zay mahatonga anareo miteny hoe manaratsy. Dia tsy hanomezantsiny zany zay zavatra zay. Ity fiangonana ity dia zavatra nisy dia ity. Lasa nanary ny fahamarinana zany na ny fampianarana izay voaraina izy. Tahaka ny nataon'izay rehetra teo alohany ihany koa. Nanala n'izany fahamarinana zany izy. Ary tsy vitan'izany fa raha nisy fahamarinana vaovao nipoitra. Dia nanao nandahany zany izy satria izy hoe ny mpitondra anay teo aloha tsy nahita an'izany. Tsy marina izany. Satria mpitondra ny adventiste dia manana mpaminany lehibe izy antsoina hoe Madame White, Hélène White. Dia rehefa fahamarinana tsy hitany Madame White dia zay tsy mino an'izany zay fa tsy marina izany. Tahaka ny hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany. Dia ohatr'izany koa ngeny nataon'ny protestante. Rehefa tsy fampianarana avy amin'ny Calvin na Jean Hus na Martin Luther
dia efa tsy izy koa zany zany ny voan'ny Philadelphie koa zany. Dia ity fiangonana ity satria negligen'ilay fahamarinana izy, zany hoe tsy nifikitra tsony tamin'ilay fahamarinana fa nihevi tena. Dia rehefa natson'ny fikambanan'ny kristianina rehefa nitenen'ny ecumenisme moa zany, rehefa nataon'ny ecumenisme hoe ho isan'ny sekta izy, mbola tao anatin'ny fiangonana adventiste tamin'izany vanim-potoana zany, natsoina hoe sekta tamin'ny taona angamba taona 2003 tany iny, 2003-2004 tany angamba, hoe rehefa tsy mitsofoka eo anatin'ny fédération, satria zay mantsy ny communiste teto France zany fédération protestante, rehefa tsy mitsofoka eo anatin'ny fédération protestante ianareo dia ho isan'ny sekta na atahotra mafy miazakazaka nitsofoka mahay ny endomboandro marary zany le ny protestante nge taloka natsoina hoe hérétique nanao hérésie, dia nararo amin'ny protestante zany natsoina hoe hérétique sy hérésie dia nitsofoka malaky. Fa ty fiangonana ity izay vitsy anisa tamin'ny andro nitory ny fahamarinana fototra amin'izao fotoana zao, fa niala tamin'izay fitiavana voalohany zay ihany koa, satria efa naverina taminy zay fitiavana voalohany zay dia niala tamin'izay izy dia lasa nanino, dia lasa matahotra ihany koa ny antsoina hoe sekta, dia lasa nitsofoka amin'ny fédération protestante, nitsofoka amin'ny ecuménisme. Dia ohatrany tamin'ny andro ny Pergamosy any io mba tsy isian'ny fanenjehana tsony dia nanao lasa nalain'ny firenena ho namana izy. Dia rehefa avy eo dia lasa église d'État rehefa avy eo, dia nahazo rariny teo amin'ny fitoram-panjakana sy ny sisa. Zany ny zava-misy amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Na reo natsoina hoe sekta taloha ry amin'izao fotoana zao na ny Madagasikara, dia efa lasa fiangonana zanony koa satria efa mitsofoka ao anatin'izay mouvement zay daholo, satria ampitahorina. Fa zao le izy raha mitarina ny tenika ianao dia za hiaranao amin'ny andro ny fakapana. Zay ny lesintsika aloha amin'ity marain'ity fa tohizantsika amin'ny lesona ariva mikasika an'ilay zavatra zay. Tohizantsika amin'ny lesona ariva zay. Vavakantsika hisaotra an'Andriamanitra ary. Raha io misotranao zay raha afaka nandinika sy nianatra ny teninao. Mana-masina ianao ireny amin'ny teninao. Teninao ny fahamarinana. Dia iraina mandrakizay ny anaranao raha io. Amin'ny anaran'i Kristy nandratanay izao vavaka izao teto anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia izay ary fa manao veloma antsika rehetra. Tahin'Andriamanitra daholo. Ma